Tao aoriana ny tranga izay niseho tao a Benonika Atsimo ny faran'ny volana May dia nidina hifotony ny ministry ny fiarovam-pirenena. Nihaino ny fitarenan'ny vahoaka ary nijery ny tanàna izay nandalovan'ny dahalo. Apio ahay. Soa ianareo mahatonga etoa. Ihay zao da misitiko kio. Da mivelatra fonay renareo gn'avy. Da matoka ahay renareo magnome fagnapianay. Apionareo niavy filagny raiky efa nifatimbazany gn'anako apio. Paharoin ko de maramila daw. De maramila. Nahapetraka ito ay tanako ay maramila. Ito ay rami sendiri bangaw ba ni helicopter hangariara ako kinyala ngaw. Pag ring ko yung sinasabi kami sa dati pero mi sinasabi mo. Tena malgasy e ahafaty anazy. Eto am toato. Asika sa mga notit abi ko mula bis pamatinga de fondaroti. Kasi naro san siste may trano sisfari. Smart zan. Ne bozaky tumboty zao da tsy misy. Tsy mandidy tokoky mba mangataky tory. Ifosy ho ahay. Ame tragno be nay. Da tsy magnafegnevitry an'igny avao ahay fa ndiavy tanan'io tanan'io aby ka eo. Da fa magnaky tegna aminareo fazaka ahay. Avy tanan'io tragno. Misaotry anareo renareo mamelatry an'izay. Raha efa nisy ny miaramila izay naparitaka andeha naradia azy ireo dia niantsehatra ihany koa ny eo anivon'ny tafika nabakabaka ary ireo lehibe isan'ny ambaratongany izay nitarihan'ny jeneraly Rakotonirina Richard ministra ny fiarovam-pirenena. Manazava ihany koa ny takalonana iray tao Benonika rehefa niona tamin'ny ministra. Nindesindra tao tanay ito ay da tambadiky gn'alariagna vao navosindreo. Aray zany. Ambadiky ny ty vosiny ty. De fa kaiky mitanandreo hay da navosina nafin'ny zao beba zao amizay hay nafinna mesaha. Da zay tinenindreo aminay raha mbola tahiady ianareo rohona amin'olombe tanagna ao raha mbola hiady magnindesa maramila ho avy aminay agny. Raha mbola sy tahiady ka indesy maramila ho avy aminay agny. Ihay mahatoa hay hiady. Eklakinay ty efatry. Mas 36 ndreo uroy. Zay nataovindreo aminay. Tonga eto amin'ny tanànan'ny Benonika zay androany mijery ny zava-misy satria zay zao dia ahiraky ny filohan'ny republika ahiraky ny andriamatoa prime ministre mijery ny fahavoazana misy amin'ity tanàna ty satria teto nafaty an'ireo miaramila anankiroa ary teto ihany koa no nafaty ny zanaky ny taon'olona amin'ity tanàna ty zay miisa maromaro. Maraiky amby folo ny olona maty teto hitanareo zao fa ny tragno be dia mbola may dorany zareo doany ny tanàna sahirana ny olona ty amin'ny tokotany Benonika may doany ny vary lasa ny omby ary omby amanjatony hitanareo am'izany fa tsy azo sikaikaina ny asan-dahalo fa tsy maintsy mandraina ndraikitra ny voalohan-dahy ny mpitandro ny filaminana manenjika an'ireo orin-drasy ireo anatin'ny taona fohy. Amintsika amin'ny teny zao fa feno miaramila efa midina makaty mijery anareo dia misy fanampiana avy any faritra zany avy any farafangana efa tonga ao miaraka amin'ny solombavam-bahoaka mifidy aty amin'ny faritra aty zany faritra mito. Rehefa avy tao amin'ny tanànan'ny Benonika kosa dia niroso ny fanarahandi niona tamin'ny mponina indray izy tao amin'ny tanànany Amboangy. Lanjefa ekipan'ny nalay. Ulang jefa na tiap. Yang fartian Lanjefa ambadika. Ulang tegu kalau lain teba. Zay nalay ny teba Tanua yombo zany indesy mandeha. io zao da misy amin'ny Nazarety. Avy eo zasy basa harivan'ny talata izy. Ny tanaiky izy tamety ny harivan'ny talata izy davy. Talata indesy hoy nalatan'ny indesy hagnatan'ny managneny. Mankasy mazarany latany zay fa misy vasafo ngay. Indesy da lasaky roa omby eo amin'ny aliny talata eo mijejo tamin'ny regny maramila na fatiky Benonika. Io zany nalasaky raha makaty managneny da tsy mitraty fa dilaky fa nisaoko amin'ny ala avao koa nisao miroapolo. Nisitiko satria aly amin'ny managneny. Zay va mahazo tamboka mifavatambavany. Zay aby.
Nitoetrany ny fanaran-dia niarahana tamin'ny vahoaka. Nahitana ireo ream-pianakaviana izay natao takalinaina ary fototra teny an-tanan-dahalo kosa ny tao Araimboay. Da olo manavokatra mpiasa angady. Da nahite vokatra kosa zany da nasoagnina amin'igny aho. Da farana da sinampy ny fahatany da ndesy nihina vokatra kosa zany da sensensy haza. Nandoa vola ray tapitisy aho ambony ambony folo. Pasarao mpitondra fazakana moa namonjana ty avaoky ny Benoniky amin'ity faharebana fahoriana ity amin'ny fahafatezan'olo amin'igny Tragnomay amin'igny favirezana ombirebaky. Da hoe gn'aomby moa natakaseny zato zany gn'aomby. Digny gn'olo maty raiky ambony folo. De miaramila roa lahy alezida miaraky gn'Alemany. Digny sivy olo sivily. Naratsy valo sy nabagny amin'ny dokotera. Olo maty amin'io moa da donaky raiky naratsy sy nabo. Da gn'ambaty lavany, igny da tena sur place. Da sisan'izay da tanora matanjaky da zaza mena enim-bola sy manasigny agnatin'ny Tragnomay gn'oroy amin'io. E fito voatifitry basy gn'oroy sasiny Tragnomay. Izay nahavy nitaregnany aminareo agny fazakana hamozy vozinay, hamozy tiany efa tatiky tiky. Iaho miteny zao moa da tena agnisan'ny malahelo. Zoko ray tapo aminahy na mianaka aminahy amin'ny ray aman-dreniko tena agnisan'izao agnatin'izao raha lazaiko zao. Da sy mampihafahafa anareo fazakana zao sy la tonga toy anareo da misaotry. Nitoetrany ny asa efa nahitambokatra ary ankehitriny dia omby tsy latsaky ny 750 no efa azo tena an-tanan-dahalo. Tsy mitsahatra nefa niezaka miroso hatrany ao anatin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Miara-miasa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny ato anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena ary izay indrindra no nahatonga ny fivoriana izay nataon'izy ireo niaraka tamin'ny ministry ny Fiarovam-pirenena tao Farafangana. Tao no nandiniana ny tohan'ny asa izay isiny ny fiaramentana amin'ireo tompona ndraikitra tsirairay avy na ny eo anivon'ny faritra na ny eo anivon'ny Zandarmariam-pirenena indrindra moa ny eo anivon'ny tafika malagasy. Saotra besaka ianareo tonga ho aho.